nodimandry teo amin'ny faraiky ambin'ny polo taonany raha ny vahiny teto an-tany ny mpanakanto Dola Soa izay andrarezo ny fitendrena sy ny famoronan-kira aty amin'ny distrika ny Mandritsara. Vahoaka marobe aty an-toerana no nanotrona ny fahalasanany sy ny ara-mombona lahelo tamin'ny fianakaviany. Manjombogny andro amin'ny nalasanany Dola Soa. Tegna banga zany ny tontolon'ny zavakanto eto Mandritsara. Semba nandraona tokoa ny sehatry ny zavakanto ato agnatin'ny district ny Mandritsara tamin'ny nalasanany tompokolay Dola Soa. Raha zoina tsotsotra moa ny tantarany atrafony fakeliny izy dia tegna fatadaza ny fisian'ny tompokolay Dola Soa. Izy moa sady mpitendry, mpamorokira no afaka mihira koa. Neo anatin'ny sehatry ny zavakanto amin'ny sehatry ny zao tontolo zao amin'ny sehatry ny fiangonana misy azy jiaby. Tegna malahelo dia malahelo zahay eto Mandritsara satria tegna virolomanga. Izy ny tegna mpanakanto tegna mahay mitendry izy sady mahay magnano zavakanto izy amin'ny lafiny hira. Amam-peno kristiana azy dia natao veloma farany teto amin'ny fiangonana Evitsika Mandritsara fitiavana ny nofo mangatsiakany ary taoro izay dia nasitrika teny amin'ny fasandrazana teny antatatra izy ary anisany nampiavaka ny firetan-tory ny firedonana ny hira izay anisany nampiavaka ity mpanakanto ity.